Vantany vaovao tendry Praiminitra ilay Praiminitra vaovao am'izao fotoana izao dia mazava sy mahitsy ny teniny satria araky ny voalazany hatrany dia tsy maintsy ho fongorona hatramin'ny fakany ireo fanetrim-bem-pirenena ary tsy misy ho afabela izany izy ireo na iray azy araky ny voalazany hatrany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino fini milike ny vidéontsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa neto isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araky an'izay efa natsiviko zay dia ny mahakasika ny hafatra mafonja izay nalefa ny Praiminitra vaovao manoloana anireo fanetrim-bem-pirenena no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra mahakasika an'ity Praiminitra vaovao ity. Nanome toromarika momba ny hanomezana listra ireo fananam-panjakana eny anivon'ireo birao-panjakana ity Praiminitra vaovao ity. Mba hiarovana ny fananan'ny fanjakana eo am-piandrasana ny fametrahana ny governemanta vaovao sy ny rafitra vaovao dia nanome toromarika ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny primatura sy ireo ministera ary ireo fikambanana sy ny androm-panjakana eo ambany fiadidin'izy ireo ny Praiminitra mba hanomanana ny listra feno momba ny fitaovana sy kojakoja izay ampiasaina eny amin'ny birao, fiara ampiasain'ny sampandraharaha, fitaovana informatika sy fitaovana ao amin'ny birao rehetra ary koa ireo taratasy mbola eo am-pikarakarana na mbola tsy vita. Ankoatra izany mandrapahavita tanteraka ny famindram-pahefana sy ny fanadihadiana ara-pitsarana atao eo anivon'ny ministera tsirairay ao anatin'ny 3 volana farafahatarany dia tsy misy tompon'andraikitra ambony mahazo mivoaka ny Madagasikara raha tsy manana fahazahon-dalana manokana avy amin'ny Praiminitra. Eo amin'ny lafin'ny tetibola sy arabola dia tsy azo atao ny manokatra tetibola vaovao na mandray fanapahan-kevitra amin'ny fandaniana afa-tsy ho amin'ny fandaniana mikasika ny sakafo ihany araky ny nambarany hatrany. Tsy azo ekena ny fanitsakitsahana ity toromarika ity ho ity Praiminitra vaovao ity hatrany raha nanao fanambarana ny amin'ny mahakasika an'izay rehetra izay. Tsy misy intsony ny Gaboraraka fa tsy maintsy apetraka ny fitantanana izay mangarahara sy madio araky ny voalazany hatrany. Tsy misy intsony ilay Gaboraraka fa tsy maintsy apetraka ny fitantanana mangarahara sy madio ary hanana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka na ny toerana na ny fitaovana dia indramina amin'ny vahoaka ho hiatrany ny Praiminitra Hiransalama Rajonarivelo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ny andro voalohany izay navoatendry azy. Apetraka ny tantandalana na iza ny anarany na ravatomanga na rakoto na rabe rehefa tsy manaraka ny lalàna sy ny fepetra ny fitantanana dia tsy maintsy enjehan'ny lalàna ho hiatrany ny fanazavany. Hiasa no aliako eto, tsy seza tsy voninahitra fa aza tsaraina mialoha. Aoka ny asa ataoko no hitsaranahy ary omeo fotoana tompoko ho hiatrany ny nambarany. Efa mandeha ny fijirena ireo olona handrafitra ny governemanta, tokony hivonina izay olona ho aveo ny ministra izany fa tsy maintsy hiteniny zavabitany izy isan-kerinandro araky ny fanazavany ity ministra vaovao ity hatrany. Fanetrim-bem-pirenena enjehana araky ny lalàna ho fampiarana ny toromarika izay nomeny filoha. Tsy maintsy enjehana araky ny lalàna ireo fanetrim-bem-pirenena manodikodina ny volam-panjakana na harempirenena ho fampiarana ny toromarika izay nomeny kolonely Randrianirina Mikael nandritra ny fianianana teny amin'ny ACC. Tsy maintsy mamerina izany izay hananana proof mazava na izanaiza ny toerana misy azy ireo na eto tanindrazana izany na anivelany. Izany dia tafiditra ao anatiny hoe politika zero tolérance ka tsy izana tavan'olona na ananan-kavana izany rehetra izany. No mafisiny teo anivon'ny primatura fa tsy misy mahazo mivoaka ny firenena ireo tompon'andraiki-panjakana ambony rehetra atao anatin'ny 3 volana voalohany mandra-pahavitany fitsiriam-pitantanana rehetra raha tsy misy fanomezan-dalana manokana avy amin'ny Praiminitra araky n'izay voalazan'ny Praiminitra tery aloha iny hatrany. Midika izany rehetra izany fa tena vonina hiasa ho an'ny vahoaka ity Praiminitra vaovao ity ary tsy anaiky lembenana hatramin'ny farany izy eo anatrehan'izay resaka kolikoly sy tsy maty manota izay efa nahazatra ny be sy ny maro efa hatramin'izay ka ho fongorana hatramin'ny fakany izy ireny amin'izao fotoana izao araky ny voalazan'izy ireo hatrany.
aingany mba ho tena izay mihitsy ny zavamisy manomboka amin'izao fa tena leo tanteraka ny voaka malagasy noho ny fitsoka an'izay kolikoly sy ny maro hafa izay isan'ny tena mahalatsaka ankady ity firenena ity ary isan'ny fototra iray izay tena mampahanitra ity Madagasikara ity izay hoe kolikoly sy tsy maty manota izay tena ela noho ny iainana tao anatin'izany rehetra izany ary aingany tokoa mba ho tena fahaleovan-tena tena izy no hiainana eto fa tsy sanatria akory fahaleovan-tena saritsary na ihany koa ho lasa saribakoly indray ireo mpitondra vaovao amin'izao ankehitriny zao dia ny teo ihany no hivirina rehefa aveo raha toa ka tsy misy ny fanovana rafitra eo anatrehan'izany rehetra izany satria mantry tsy ny Madagasikara no mahantra fa ny tena olana hatreto dia mahantra olomanga sy mahantra olona izay tena tia tanindrazana ny tena olana Madagasikara hatramin'izay ka mandraky tiany androany ka aingany mba ho tena olomanga tokoa sy olona izay tena ho tia tanindrazana ireo olona rehetra izay voatendry sy ireo olona rehetra izay hitondra eo manomboka izao fa tsy sanatria akory olona izay ndeha menopôsy na ihany koa hitady tombotsoa manokana sy mila ranoranony fotsiny no hiaina eo sy hitondra eo dia hiverina indray ilay olana izay tsy vavaha mihitsiny tao anatin'izay 7 taona ny fahaleovantena izay ka hiafara amin'ny fanonganam-panjakana foana isaky ny mihetsika izao tena efa mankaleo izy tia nefa akory moa atao satria izay tonga eo dia milaza ny tena ny ho Andriamanitra kely daholy ary milaza ny tena tsy ho afaka eo amin'ny toerana io daholy ary lasa manao foana amin'izay rehefa aveo ka io ny hafarany miongana io ihany ny farany rehefa tsy mety amin'ny vahoaka ilay fitondrana hoentina izay rehetra izay mitondra eo ka aingany mba tsy ho zay intsony ny zavatra misy manomboka eto fa ilay olona tena tia tanindrazana sy tena vonina hampandroso any Madagasikara no hitondra eo ary mba ho Madagasikara tena mandroso amin'izay ny zavatra ho isy manomboka izao ankehitriny izao fa tsy ilay Madagasikara izay fady ranovana sy mahantra lava sy ataon'ireo firenena lehibe izay fakana ny harena fotsiny no ho isy eo ary tsy ho malagasy izay lasa mitsiriritra eo ambonin'ny harena indray no hiaina eo manomboka izao fa ilay malagasy mba ho tena afaka tanteraka ary mba ho afaka hisitraka an'izay harembe an'izay amin'ny tombotsoan'ny daholobe sy amin'ny tombotsoan'ny pirenena no hisy eto manomboka amin'izao ankehitriny izao mangetaheta fandrosoana sy fivoarana araka izany ny malagasy rehetra sy ny Madagasikara iray manontolo amin'izao ankehitriny izao satria na ireo firenena rehetra atao ian'ny Madagasikara aza dia lasa efa nivoatra daholo amin'izao ankehitriny izao fa i Madagasikara kosa dia mbola mijanona ho eo anatin'izay fahantrana sy firenena izay tena tafiditra ao anatin'ny mahantra indrindra maneran-tany izay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny Abonneo Chaine antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video azy rehefa nahito sanandro tomboko lasy tomboko vavy makasitraka dia mirary soa